Tandroany maraina tao dia namory ireo ankolafy voakasiky ny lalana mampitohy any faradofay sy mandromodromotra iny izahay ato amin'ny faritra Anosy. Nahitana ny ben'ny tanàna ny ampasinam-poana sy mandromodromotra, nahitana ihany koa ireo mpitatitra, ireo mpandraharaha toe-karena izay mampiasa iny lalana iny. Ny antony moa zany dia ny ijerena ny fanamboarana vonjimaika satria hita fa tena potika dia tena potika tokoa iny lalana iny ka izay no nahatonga ny fanairana avy amin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany. Marina moa fa ao anatin'ny travaux de remise en état zay ho atao dia voakasika koa iny lalana iny amin'ny reliquat izy amin'ny fedy. Kanefa moa dia eo mbola eo andalam-piomanana ny fanamboarana ny fanomboana izany asa zany izareo amin'ny vondrona Europeana. Ka dia noho ny fahatongavan'ny andro manorana amin'izao fotoana zao aty faradofay dia nahatsapa zany tsirairay fa aleo aloha samby handray andraikitra zany tsirairay amin'ny alalan'ny 3P ametrahana vahaolana vonjimaika zany. Ka tapaka ary teo fa dia hiara isa lahy hiara entana ny tsirairay na izay avy ato amin'ny faritra na zareo avy any amin'ny commune na ny mpandraharaha sy ny mpiara-miombonantoka maro samihafa mba hiara isa lahy zany ametraka an'izay vahaolana vonjimaika izay. Isy moa ny fampiasana engin zany, niveleuse, tractopelle, ny compacteur izay zareo amin'ny orinasa QMM moa nagnisany hiantoka an'izany. Dia misy ihany koa fampiasana camion benne izay avy amin'ireo opérateur économique. Misy koa ny fampiasana olombelona ihany koa zany main d'œuvre izay raisin'ny commune rurale ny ampasinam-pona an-tanana. Ary ankoatr'izay moa dia misy zavatra maro samihafa zany izay iarahan'ny faritra sy ny mpandraharaha koa zany toy ny resaka gazoaly izay ho ampiasan'ireo engin ireo. Ity dia atao andrana ihany koa zany ho atao modely satria mbola maro koa ireo tronçon na route zany izay manahirakirana ato amin'ny district ny faradofay. Raha tsy tentsika fa tsy eo amin'ny RIP 118 dia misy koa zany tena hoe point noir manahirana tokoa. Ary efa mieritreritra sahady zay ato amin'ny faritra Anosy miaraka amin'ny direction régionale ny travaux publics ny jery akaiky koa ny fanamboarana azy amin'ny alalan'ny ady gasy tohitony. Tsy diso anjara ihany koa zany ny tronçon koa amin'ny route nationale numéro 13 iny indrindrandrindra moa entre ny Manambaro sy Ranompiso izay hita fa potika dia potika tokoa. Ka ho atao lesona zany ity andrana voalohany ity mba ahafahana manaparitaka an'igny zany amin'ireo lalana hafa izay tokony ho amboarina amin'ny alalan'ny ady gasy toy izao.